araka izany dia tsy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministèran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ihany no malapa-kevitra ao anatin'ny fisokafany ny orinasa tiako iny fa tsy maintsy misy ny dingana samihafa atao mba hatanteraka izany tondra fanoikevitra mahakasika azy io mihitsy moa ny ministra tompona andraikitra Narson Rafidimanana androany arahantsika toy izao manaraka izao ary ny fanazavana. Filoha teo aloha zany tsirika mahagrona koronany no tsara fantatsika fa mahagrona tonganiny tsy any tiko tsy any magro sy tompony io tsy any zareo samy manao etsiketsika angambany zany etsiketsika angambany ho fa ny anjaranay dia jerany tony orinasa mandeha tony tsy andeha ny orinasa tsy mandeha tsy afaka kosa mbola tsisy ao anatiny le dia ho jeretsika anjaran'izany tsy andraikitry ny ministèran'ny indostrie irery no mandinika an'izany satria andraikitry ny fitoram-panjakana manontolo misy ataontsika mbola misy zavatra maromaro ny tokony ho diniana anatiny io misy orinasa privé izy io misy zavatra maromaro misy volam-panjakana ao mbola tsy voaloatra raha ohatra ka androantsika mety resaka an'izany dia mety manahirana azy satria ahoana moa ahafahantsika manao an'izany ve